Rehefa marary ny lohalika dia tadidio tsara fa indrindra fa ho an'ny lehilahy tsy ahavita mihitsy lehilahy mandohalika rehefa hipopy. Ity jereo tsara io sary napetraka koa. Rehefa mahay manodina tsara ianao dia salama ilay nofo manodidina ny taolam-body ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ilay sary nandeha teo ho an'ny vehivavy dia ity sary ho an'ny lehilahy. Ilay salama tsara rehefa miolakolaka tsara ianao manao ilay kotrana kegel tiako lazaina, ataonao isan'andro ilay izy. Averentsika ihany ny mandohalika. Ikala princesse zao rehefa eto ambony ka manao ohatran'izao dia tadio tsara fa tsara. Mihaona ianareo anankiroa, jereo ilay lehilahy itsy amin'ny manao pataloha anankiray ary mifampijery ianareo anankiroa. Dia tsy mijery fotsiny koa ny ataon'ny lehilahy fa mikitika ny eto amin'ny kindy, ny ravinono, ny ravim-body izay ataon'ny madama. Rehefa mampakara tanana izy dia eo koa lehilahy miezaka mikitika ny fikibo rehetrarehetra iny. Ho tohizantsika ihany ny fanazavana mahakasika an'ilay atao amin'ny mandohalika. Jereo tsara zao la princesse rehefa mahazo aina ny vehivavy tadio tsara fa mazoto. Rehefa voky fitiavana ny vehivavy dia mazoto. Tsy reraka manoro ny lehilahy malagasy rehetrarehetra mianara romantika ela. Rehefa romantika tsara ela dia vitan'ny lehilahy tsara fa madama indray no hijijy mijery fotsiny natao lehilahy. Rehefa manao ohatran'izao madama dia midanaka tio ilay nono na eto amin'ny ravim-body eto, ahetsiketsika tsara, hotsakotsana tsara. Dia manodidina an'izay ihany koa ilay volo afaka sontomina kely. Mifanaraha aloha nareo amin'ilay resaka misintona volo fa misy moa ny vehivavy tsy dia tia an'ilay izy koa dia raikitra ny atsaritaka eo raha ohatra tsy mifanaraka nareo anankiroa. Fa tsara fantatsika fa tsara ilay ohatr'izao raha ohatra ka samy mankafy nareo anankiroa.